Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fa miarahabantsika rehefa kotratra ity alarobia fa 8 ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny filazan-tsaramaso rakanjanona. Jaona toko 10, jaona toko 10 ka hatramin'ny faharoa amby 20. Jaona toko 10 andininy faha 1 ka hatramin'ny faharoa amby 20 vakitsika aminaran'i Jesosy. Dia nakavato indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'iray. Koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato aho. Ny Jiosy namaly azy hoe tsy asa tsara no hitorahanay vato anao fa ny fitenenan-dratsy satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy iza Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany natao hoe Andriamanitra ary ny zoatra masina tsy azo foanana, moa izay no asiany iray ka ny rahiny ho amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy? Tenin'ny ratsy ianao satria hoy izaho zanak'Andriamanitra raha tsy manao ny asany raika aho dia aza mino aho. Fa raha manao izany kosa aho na dia tsy mino ahy aza ianareo dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no atao amiko ary izaho ao amin'ny ray. Dia nitady hisambotra azy indray ny Jiosy fa nandositra azy izy. Dia lasa nakany andafin'ny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovan'i Jaona Batista voalohany ka nitoetra tany izy. Ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe Jaona tsy mba nanao famantarana nefa zakatra nolazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa ary maro no nino azy. Iray masino manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tsy finoan'ireo Jiosy an' Jesosy no tantarain'i Jaona amin'ity Jaona toko 10 faraparan'ny toko 10 ity. Manamarina ilay teny fampidirana ny filazantsarany Jaona manao hoe ary ny mazava namirapiratra tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Zany hoe eto dia Jesosy nanao famantarana mba hinoan'ny olona, mba hinoan'ireo Jiosy ireo fa zanak'Andriamanitra izy saingy tsy nino azy ireo ny Jiosy. Raha ohatra ka mijery isika hoe inona re ny antony tsy naneken'ny Jiosy mihitsy na tsy naneken'izy ireo an' Jesosy zanak'Andriamanitra, inona ny antony? Zavatra anankiroa no tarafina amin'ity eto am-piaratantsika ity na amin'ny Jaona manontolo mihitsy ara moa. Ny voalohany indrindra dia tsy zakan'ny Jiosy ny marina. Tsy zakan'ny olona ny marina. Satria ny olona ratsy. Satria ao anatin'ny olona misy ota. Satria ao anatin'ny olona misy ny tsy fahatanterahana dia izao tsy zakan'ny olona ny marina. Tsy zakan'ny olona ny filazana ny marina momba azy. Tsy zakan'ny olona ny filazana ny marina izay tokony ataony satria fantany fa tokony atao ilay izy nefa tsy ataony dia maharary azy ilay filazana an'ilay marina. Amin'ny lafiny ataontsika hoe soatra masina dia asehon'ny Jaona ho manazava an'io ny hoe Jesosy ange tonga taty amin'izao tontolo izao, tsy hanameloka izao tontolo izao fa hamonjy izao tontolo izao. Kanefa tsy afaka mamonjy izao tontolo izao na ny marimarina kokoa ny fiantomboa ny fandraisana ny famonjena dia ny fanekena fa diso, ny fanekena fa tsy marina, fanekena fa meloka. Saingy ireo izay iniainao an' Jesosy dia nanamarina ny tenany mandrakariva ka tsy nanaiky ny tenany ho diso na tsy marina na ho mpanota. Ny olona dia ireto Jiosy reto na ny olombelona mihitsy ary dia mahafantatra hoe ity ny zavatra andrasana aminy, tokony ino izy, tokony hitoetra tsara ity ny tokony ataony, tokony ity fahamendrehany ity ny ainany. Fantany tsara zany zay.
Ary rehefa nitory an'izay Jesoa dia tsy zakan'izay, tsy zakany tamy lafiny hoe vita n'ilay manao lay tsara fa tsy nataon'ilay tsara. Hany ka izay niteny ilay tsara tokony natao taminy de halany ilay filazana aminy, ilay nilaza taminy ny marina, nilaza taminy lay tsara de tsy zakany satria zao ilay tenany izay tokony nanao ny tsara iny no tsy tiany, ary dia manjary lasa zay miteny ny marina no tsy tiany. Ary hitantsika amy tantaran' Jesosy zany, ny hafaran'i Jesosy de nombony ny olona tao amin'ny hazo fijaliana. Jesosy nombona tao amin'ny hazo fijaliana de zao tsy afa-tsy akory fa lay tenan'ny olona, lay fahotan'ny olona no nentin'ny Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, lay fakahalan'ny olona no nentin'ny Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Fantatry lay olona tsara zany, fantatry olona tamin'ny andron'ny Jesosy tsara, fa ny zavatra andrasana aminy dia ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Ary eto dia asehony jaona tsara mihitsy zay toetra tao anatin'ny Jesosy zay nandahany Jesosy ho zanak'Andriamanitra, nefa ny fatany tsara fa miandry ilay zanak'Andriamanitra izy. Ilay zanak'Andriamanitra de Jesosy eto izay nanambara tamin'ny fahotany, nanambara tamin'ny marina rehetra, ary zay marina rehetra zay nefany no tsy zakany satria mpanoty izy. Revako malala am'izao andro na antsika zao dia mbola iainantsika andavanandro ihany zany, ny hoe maharary ny olona ny filazana ny marina, tsy zakan'ny olona ny filazana ny marina ny amin'ny toetrany, ny amy zavatra andrasana aminy, na amin'ny manodidina azy, ary tian'ny olona ho vonoina lay marina tsy tiany ho renesin'ny sofiny satria manenjika azy ny eritreriny, satria maharary azy ny hoe tokony natao zao marina zao kanefa tsy natao, dia tiany ho vonoina lay antsoantson'lay marina ao anivon'ny manodidina rehetra, de manjary atosiny naroahany lay marina tahak'izay nitranga tamin'i Jesosy. No zany dia zavatra iaina ny fiarahamonina ankehitriny andavanandro mihitsy ny fankahalana ny marina. Lay marina tiany resahany io tsy lay marina amy lafiny lalàna loatra, iny anankiray am'lay lafiny hoe marina, fa le hoe filazana ny zavatra araka ny tokony ho izy, filazana ny toetra tokony iainan'ny olona, filazana ny zavatra tokony ataon'ny olona kanefa tsy ataony, de maharary, ary dia tsy tian'ny olona mandre an'izay, tsy tiantsika ny mandre an'izay, tsy zakatsika mandre an'izay, de manjary halatsika zay mijoro amin'ny fahamarinana ka milaza ny tokony ho toetratsika, na ny tokony atao, na ny tokony hizorana. Vahaolana amin'ireny de mazava ho azy ny fibebahana. Ary izay no mahatonga ny hoe amin'ny andininy faha-efapolo hoe lasa nakany andafin'ny Jordany ny Jesosy tany amin'ny toerana nanaovan'ny Jaona Batisa, de nino azy ny olona tany. Nahoana ny olona tany nino azy? Satria tany amin'ireo toerana efa nanaovan'ny Jaona Batisa, zany hoe toerana efa nandray ny fibebahana, toerana efa nandray ny fibebahana notoriany Jaona. Ka ny olona rehefa nibebaka, ny olona rehefa nibebaka de manaiky ny marina, ny olona nibebaka ihany mahazaka ny marina, ny olona efa niova fo ny mahazaka ny marina, ny olona efa nahitsy ny tenin'Andriamanitra ny mahazaka ny marina. Fa raha mbola tsy niova fo ny olona, raha mbola tsy nateraka indray ny olona, de tsy mahazaka ny marina izy. Fa rehefa niova fo ny olona ka ambara aminy ny marina tokony ataony, ny marina tokony hizorany, ny marina tokony ho ahitsina, de zao manjary manana fifaliana izy ary vonona mihitsy am'izay marina ambara amin'izay. Zay no mahatonga ny Jaona namarika eto manao hoe tany andafin'ny Jordana nge nino ny olona nandray an'i Jesosy ny olona, de tany amin'ny toerana zay nanaovan'ny Jaona Batisa voalohany, zany hoe tany amin'ireo toerana zay efa nandray ny fiovampo. Afaka malala, afaka maridrefy hamantarantsika ny tenantsika mihitsy zany, na hamantarantsika ny fiarahamonina anankiray manao hoe maninona ny fiarahamonina anankiray no tsy mahazaka ny fahamarinana.
Maninona ny fiarahamonina anankiray no tsy mazaka ahitsy, maninona ny fiarahamonina anankiray no tsy mazaka amboarina na renina de tsotra satria mbola tsy nibebaka izy, satria tsy tena mbola niova fo marina izy, satria tsy mbola tena nandray an' Jesosy marina izy, satria tsy mbola tena ny aina marina ny tenin'Andriamanitra izy. Fa rehefa tena nandray an' Jesosy ny olona, rehefa tena nibebaka marina ny olona, rehefa tena niova fo ny olona, de mandray ny marina izy. Ary zay mahatonga an'i Paoly ny teny manao hoe vitako no miteny manao hoe asiako mafy ny tenako ho mangana. Ary Paoly de miteny manao hoe ampanota de zany lohany, satria fantatro Paoly fa niekeny Paoly tsy fahatanterahiny satria efa niova fo izy. Marary ny marina fa tsy marary ny marina rehefa mibebaka ny olona, satria lay fandavana nataon'ny olona, lay tsy faneken'ny olona, lay tsy fahamarinana iny, lay fitsipahan'ny olona fahamarinana iny efa ndioviny tompo, de manjary zakan'ny olona ny marina ary de manaiky iova izy, manaiky ahitsy izy, mandray anatra izy. Mazava azy dia asehony Jaona tsara mihitsy izany ao anatin'ny tokotany be ny filazantsaraka ny Jaona io fitoram-bato, io fandavany Jiosy ny filazantsara satria maloto ny fony, satria manana fijery efa manokana izy ka tsy vonona ny andray lay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa sady farany ray asehony de adiny tsotra masina ity dia ny fifandraisan'ny finoana sy ny fitiavana. Ny fifandraisan'ny finoana sy ny fitiavana. Tsy nanam-pitiavana n'Andriamanitra ny Jiosy. Ary Jesosy de nanazava an'io imbetsaka mihitsy tao amin'ny filazantsara manao hoe tsy tia an'Andriamanitra ianareo, tsy tia ny raiko ianareo, tsy tia an'Andriamanitra ianareo. Ary satria tsy tia an'Andriamanitra ianareo de tsy tena mino azy ary tsy mino zay ny raha. Ny fitiavana ny afaka malala de mitondra ho amin'ny finoana. Ny fitiavana de mitondra ho amin'ny finoana. Marina fa ny finoana de makany mitondra antsika ho amin'ny fitiavana, fa zava-dehibe ny hoe ny fitiavana de mitondra antsika ho amin'ny finoana, ho amin'ny fahatokiana. Eto ande zao tsy tena tia an'Andriamanitra ny Jiosy. Ary zay mahatonga ny didin'Andriamanitra Jesosy namitina ny didy folo manao hoe ny zava-dehibe mamitina ny didin'Andriamanitra nge de ny fitiavany. Rehefa tianao Andriamanitra de mahatoky azy ianao. Rehefa tianao Andriamanitra de mahatoky azy ianao, de mahatoky zay lazainy, de mahatoky zay ny rahiny. Lay vombolana hoe mahatoky eto de tena mifamatotra amin'ny teny hoe finoana mihitsy zay ao amin'ny teny nampiasain'ny Baiboly. Noho zany dia eto any dia tsy nanam-pitiavana n'Andriamanitra ny Jiosy, fa ny tiany de ny tenany, ny tiany de ny zavatra omen'Andriamanitra azy, fa tsy tiany Andriamanitra. Andrey mahatonga an' Jesosy eto ny teny manao hoe be de be nge ny asa somomeko anareo be de be ny zavatra natolotra anareo, ny zavatra tsara natolotra anareo. De hoy izy ireo manao hoe marina tokoa fa nanao zavatra tsara ianao, fa tsy le zavatra tsara ny toroahanay vato anao fa ianao. Nylay ianao ny teny hoe zanak'Andriamanitra. Eo ny ahitana manao hoe lay zavatra fotsiny, lay materiel zay no mahamaika reto Jiosy reto. Tsy nanam-pitiavana n'Andriamanitra izy, tsy nanam-pitiavana an' Jesosy izy. Hany ka lay zavatra nentin' Jesosy de izy manao hoe reny aloha tsara reny tianay reny, le zavatra nomenao reny tianay reny fa ianao tsy tianay. Le zavatra tsara nomenao reny de tianao reny, tianay reny. Eo amin'ny andininy fahatelo ambiny folo ny Jiosy namaly hoe tsy ny asa tsara ny torohanay vato anao fa ny fitenenany ratsy, zany hoe raha tena tianao, raha tena tiany Jesosy de zao tiana ny zavatra natolony. Ary dia tiana ny zavatra natolony de tiana koa izy, fa tsy tao anatiny ireo, tsy tao anatiny Jiosy mihitsy izany hoe fitiavana n'Andriamanitra zany. Hany ka rehefa tsy tao anatiny fitiavana n'Andriamanitra de ny zavatra natolotr'Andriamanitra tiany fa Andriamanitra tsy tiany dia novonoiny Andriamanitra amin'ity nitorahany vato Jesosy. Afaka malala am'izao andro antsika izao de zao adinontsika fa mifamatotra ny finoana sy ny fitiavana. Rehefa tiantsika Andriamanitra de mametraka ny fitokisantsika amintsika. Rehefa tiantsika Andriamanitra de tiantsika na de mamaky ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tiantsika Andriamanitra de mitandrina ny
ny tenin'Andriamanitra isika de mino sy mahatoky an'Andriamanitra isika, tsy misalasalany amin'ny fitondran'Andriamanitra isika, tsy misalasalany amin'izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika satria tiantsika Andriamanitra. Rehefa tiantsika Jesosy de tsy misalasalany amin'izay lalana hitondran'i Jesosy atsika isika, tsy mametra-panontaniana akory aza ny hoe inona moa Jesosy ho lalana hitondranao azy ao, fa rehefa tena ao anatintsika ny fitiavana an' Jesosy de izao mahatokotsotra fotsiny zao isika ny amin'izay hitondran'i Jesosy atsika satria tiantsika izy. Ny afaka malala eto ary de amin'ity saotra masiny ity de mitaonantsika Jesosy, taonantsika Jaona, taonantsika ny tenin'Andriamanitra am'reto lafin-javatra reo reto. Voalohany de izao, meteza ahitsy, meteza ahitsy ny tenin'Andriamanitra, marary ny ahitsy ny tenin'Andriamanitra, marary ny filazana ny marina momba ny finoanao, momba ny fiainanao manokana, fa izao meteza ahitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa raha tena bebaka marina sy zanak'Andriamanitra ianao de tsy marary ianao ny ahitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de izao, tiavo Andriamanitra. Fa rehefa mitoetra ao am-ponao ny fitiavana an'Andriamanitra de miorina bebe kokoa ao anatinao ny finoana. Ary rehefa ao anatinao ny finoana de na de miteny ary ianao manao amin'ny tendrombohitra ary hoe mivarina any anaty ranomasina de mivarina anaty ranomasina izy. Afaka malala engany hitoetra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ianao mba hitrombonao amin'ny finoana. Vavaka Tompo ampisaoranao zay ny amin'ny soratra masina izay manitsy ny dianay, manitsy ny fomba fisainanay, ka azakanay ny teninao, azakanay ny sitraponao hanitsy ny sitrapo adalanay. Tahiny tontolo andronay Tompo, tahiny fiainanay mba ho fiainam-pinoana sy ho fiainam-pitiavana. Azafilanao variana zahay na hanao ny fiainanay ho mandeha ho azy. Fa misaotra ny amin'ny ampiantonao amin'ny azakazakay ka hatsiarovanay fa mila mametra-panontaniany amin'ny fitiavana ianao zahay. De taio Tompo ny fanloratenanay fa tianao zay tsy noho ny famantarana, tianao zay tsy noho zay atolotrao ihany, fa tianao zahay satria rainay ianao, pahary anay ianao, tianay ianao. De mamindrafo aminay Tompo, taio ny tontolo andronay ihany, taio ny tokantranonay, ny asanay, ny fikasanay, ataovy eniky ny finoana sy ny fifalianao. Misaotra Jesosy. Amen.